fa nosokafana nanomboka androany kosa nidinika iresahana ny mahakasika ny fiarovam-pirenena andian'ny fahatelo izy ity izay karakarain'ny akademia miaramila ny fanomezan-danja ny vaovao iraisam-pirenena no entina anamafisana ny sistany izay no loha hevitra nofidiana tamin'ity andiany manaraka ity efa nampanazavana azy. Ny asa fampiroroana ny fifindramonina tsokosoka ny jiolahtsambo ny areto findraton'ny Ebola ny trafika samihafa ao anatin'izany ny fanondranana tsokosoka ny harem-pirenena ary ny jony tsy nahazoana lalana no ambana avy amin'ny ivelany ho an'ny sistan'ny Madagasikara. Malalaka ary tsy voaro tanteraka morontsiraka malagasy araka ny fanazavana nentin'ny contre-amiral Rana FCN Lapadou talen'ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Tsy hita pesipesena ny arena very vokatry ny fisian'ny trafika samihafa ao anatin'izany ny fanondranana tsokosoka andramena ny hippocampe ary ny jony tsy nahazoana lalana. Ny jony tsy nahazoana lalana manokana dia mahatratra 2 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy taonina isa-taona no vokatra an-dranomasina very noho io fomba io maneran-tany ary mitety-bidy 10 hatramin'ny 320 miliara dolara izany. Ambana miatra amin'ny Madagasikara ihany koa fisian'ny jiolahtsambo amin'ny Oseanina Indiana. Teo anelanelan'ny taona 2,700 hatramin'ny taona 4,400 tranga 10 ny nisy manodidina Madagasikara. Anisan'ny tranga niseho ny fanodinana ny Sam Felicity izay nahavoasambotra jiolahtsambo somaliana 4 tany Antsiranana ny taona 2012. Ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneral Rakotsavy Dominika sy ny komandin'ny akademia miaramila ny jeneral Rakotonirina Leon dia samy nilaza tao anatin'ny lateny fanokafana fahadidiny rehetra ny fiarovam-pirenena ary tokony hametrahana paikady mirindra entina hiarovana ny sistamy malagasy manoloana ny ambana samihafa maneran-tany. Antony izay nanomanana ny dinka ho an'ny fiarovam-pirenena andraisany manam-boninahitra manam-pahaizana momba ny fiarovam-pirenena malagasy sy vahiny tokony andraiki-panjakana mpampianatra mpikaroka ary ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Mbola hitohy hatramin'ny Rapitso Zuma ity dinka ity.